Iaraka ivavaka isika ndao ny voninahitra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra rainay io, anao ny dera, anao ny anja, anao ny voninahitra. Ilay vovoka no androany mindrana teny aminao satria teny ray avy aminao no mampahary azy, no manangana azy. Izay androany Tompo ao anatin'ny teninao, hietry ny nofo, ahatakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Hietry ny nofo, ahatakatra ny saina, hirehitra ny fanahy. Fanay masonao, aoka ianao no hifehy ny zavatra rehetra, ny teny rehetra, ary ny fotoana rehetra. Aoka ny sitraponao Andriamanitra androany no atao, fa tsy izay sitraponay, tsy izay fihevitray, fa izay fihevitrao kosa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Teneno ilay olo eo akaikinao hoe ianao hoe matanjaka ianao. Mahery nareo hoe, teneno izy mahery nareo. Dao sika anokatra amin'ny baibolitsika ao amin'ny Salamo 420. Salamo 420 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fiomanana andray ny mpanjaka ny voninahitra. Salamo nataon'ny Davida. Any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina izay tambony ranomasina, tambony rano no nampitoerany azy. Sokafindray baibolinao ao amin'ny Joba 1:7. Tao amin'ilay voalohany teo salamo nataon'i Davida dia hoy izy hoe aniza ny tany sy izay rehetra eo aminy any Jehovah. Dia iza koa ny azy izao rehetra izao sy ny mponina rehetra nampitoerany eo aminy. Mifona fa za dia tia mamaky amin'ny teny frantsay koa. Psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Joba 1:7 andininy 7 raha amin'ny teny malagasy. Joba 1:7 andininy 7. Job 41. Raha amin'ny teny frantsay izy dia 41:11, fa raha amin'ny teny gasy izy dia 41:3. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe iza nanome aloha mba hamaliko azy, ny eny ambany lanitra rehetra dia ay avokoa. Amin'ny teny frantsay dia hoy Andriamanitra, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Amin'io tenin'Andriamanitra io dia hoy Andriamanitra hoe iza milaza ny tenany fahananany trosahako, fa vonona ny andoha azy. Fa ay hoy izy ny zavatra, ny lanitra rehetra, fa vonona izy ny andoha azy. Fantaniko aminao, anananao trosa ve Andriamanitra? Misy zavatra ve tsapanao fahanananao zo takina aminy tadidio ty azy ny lanitra sy ny tany rehetra no vakitsika teo. Sokafindray ny baibolinao, Salamo 50:12. Salamo 50:12. Hoy ny tenin'Andriamanitra, 12. Rambanona Andriamanitra no miteny eto rambanona dia tsy ilaza aminao, fa ay izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Rambanonao dia tsy ilaza aminao, fa ay izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Sokafindray ny baibolinao, faly be mihitsy ilay baiboly fa sokafanao matetitetika izy androany. Ataoko amin'ny teny frantsay le teo manjary le teo aloha nataoko tamin'ny teny frantsay dia ity tsy nataoko. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Agay 2:9 sy 7. Ny 9 ihany ny vakitsika. Agay 2:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ay ny vola fotsy ary ay ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Amin'ny teny frantsay, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel
des armées. Mpanan-karena be ilay Andriamanitra ivavahanao. Dondresika afatsika. Samuela voalohany toko 2:7. Samuela voalohany toko 2:7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah ny mampalahelo sy mampanan-karena. Jehovah ny mampalahelo sy mampanan-karena, izy ny mampietry sy mampisandratra. Amin'ny teny frantsay, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Iza hono ny mampanan-karena ary iza ny mampalahelo sy mampahantra. Dia hoy izy ny manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara amin'ny toetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy sezam-boninahitra, fa ny Jehovah ny andry ny tany ary izany no hametrahany izao tontolo izao. Tantara voalohany toko 7:20. Tantara voalohany toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalahbe sy mampatanjaka izao rehetra izao. Amin'ny teny frantsay, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Tita didio. Tsisy olona eto ambony tany na iray araka hiteny fa tsy te hanan-karena izy. Ary raha ataoko izy hoe mety miteny hoe zany ny eona tamin'ny olona anankiray dia hoy izy hoe ny anahy tena ohatry ny ao anatin'ny baiboly mihitsy, sady tsy te hanambe loatra ahako, tsy te hanitra na malahelo loatra hoy izy. Fa raha omen'Andriamanitra hoy izy ny antoniny dia efa ampy azy any. Izao anefa ny zavatra hita eo ambany masoandro, raha mamaky ny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika dia izao ny teneny hoe tsisy zava-baovao ambany masoandro, fa na tiana na tsy tiana, tonga ny fotoana ny olona rehetra dia mangataka sy maniry zavatra mihoatra. Marina sady iso, raha androany ianao nangataka tamin'Andriamanitra hoe me bisikleta dia mahita olona mitaingina moto ianao dia hoy ianao hoe rapida kokoa ny moto satria tsy mila mamoy aho. Na azo indray ianao moto dia hoy ianao hoe mahafinaritra ihany kely mandeha 4L. Rehefa avy nahazo 4L ianao dia hoy ianao hoe ry misy vitesse automatique. Vita indray ilay vitesse automatique dia hoy ianao hoe mba satroko hoe ry raha mba ny anahy ohatry ny habehan'ilay vavahadina mihitsy ny habehan'ny fiarako. Tiako lehibe, fa ny olona rehetra dia maniry zavatra mihoatra. Ndao nefa kitsika ny tenin'Andriamanitra izay nampianaran'ny pasteur Intsoa tany amin'ny radio ho an'izay rehetra mieny hoe za manokana dia mankafy ahako mieny. Tsy hoe satria vadiko fa satria mianatra. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie toko 9:7 sy 9:20. Deutéronomie toko 9:7 sy 9:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra: ary andrao ianao anao ankapoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao harena izao, fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao fa izy no manome anao hery ahavory harena, mba ahoro ny fanekena izy anianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Ny tapany voalohany iarahako aminao dia hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra fa izy ny hanome anao hery ahavory harena. Raha namaky ny ten'Andriamanitra isika teo dia mahita fa hoy Andriamanitra hoe izao harena rehetra izao dia azy avokoa. Fa ny fahasamihafany dia ity tadidio, miparitaka erak'izao tontolo izao ny harena. Miparitaka ilay izy ary ny afahana ary ny mba hanangonanao azy eo aminao dia mila hery avy amin'Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra no hanome anao hery avory harena. Fa ity ny tena nalasa saina anahy tamin'ny herinandro. Mety me ianao fa teneniko anao ihany, mora ireo olona ny manan-karena. Tena miteny anao mora ny manan-karena. Fa lazaiko aminao hoe inona ny sarotra? Ny mihazo anazy. Mora be mandray karama rehefa tonga ny farany volana. Eny ho an'ny fonctionnaire rehefa tonga misasaka ny volana. Mora ve mihazo anazy? Isaky ny mahazo vola ve ianao na ny ankizy mpianatra na ny zanaka ary.
rehefa mahazo argent de poche ianao dia hoy isika hoe mitsikitsiky amina le composé. Na ianao mihinana composé na ianao mandeha tongotra mody. Hoy a mantsy ny ankizy zanaka ao an-trano. Rakizy ho nenay moa voninahitra ho an' Jesosy fa dia fahasoavana manaraka an'ilay vadiko iny izy dia ny akabeazany zanakay rehetrarehetra natsangany dia lehilahy daholo. Fa niara vao manomboka tady anana sipa dia izao no teneniko ohatrinona aloha ny any am-paosy fa ny zanak'olona tsy velomina amin'ny rano ampangotrahana. Marina sady iso dia hoy amantsy azy mbola hiteraka nareo raha hatr'izay fa sahanareo ve manankina ny zanakareo vavy amin'ny olona oatra nareo satria ny zanak'olona tsy vita ny 500. Mety hiteny ianao masiky ty ramatoa ty fa manangana tanana ny rahavavy rehetrarehetra eto raha sa ianareo hiaraka amina lehilahy 500 ny any am-paosiny. Mitodinareo lehilahy rehetrarehetra dia raha mahita nareo nisy vehivavy nanangan-tanana teo dia ndao tsika hitehaka ho an'le rahavavy. Nahita ve nareo? Ny atsotra za masika rehefa mitaiza satria za koa mananjanaka. Fa zay nolazaiko azy nareo ve sawa fa matoa nareo te hiaraka amin'ny zanak'olona dia nidika amin'izay miketrika nareo. Nidika an'izay voniny anareo ampiadana an'ilay zanak'olona ohatry ny tianareo ampiadanana ny zanakareo rahatr'izay. Marina sady iso. Donc pas le mtatatatana quand il n'y a pas l'argent hein. Et l'amour des pauvres c'est pas l'amour des riches hein. Teneniko anao ny l'amour des riches inona chérie ny jety manaraka tengenatsika. Mais l'amour des pauvres ary ndrito ny nandoka dia ny anjarandria anankitelo dia ny anahy anankiray fotsiny. Ka mba tsy isian'ilay ady mampime ao atokantrano miketrika se tsy mahen'ilay amena toiziko. Rehefa mandray vola isika dia mora be nakeo amin'ilay RH ressources humaines na le patron anao dia nandray an'ilay vola fa ny azonana an'iny tsinitsinina eo milaza fa mikohaka le eo akaikinao. Dika an'izay maxilaze abdilash. Marina sady iso. Ianao tsy afaka niteny an'le eo akaikinao hoe aza mikohaka atelomy ohatran'ny mafana esory daholo ny akanjo. Fa ny miazona ny harena dia tsy vitanao io raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsarovy Jehovah'Andriamanitra ao fa izy ny anome anao hery avory harena. Ny hery anananao raha nahita ianao teo dia hoy isika hoe an'Andriamanitra eo an-tanan'Andriamanitra ny hery sy ny tanjaka. Miteny ianao ny fahaizanao tamin'ny 5 taona tsy azonanao ny harenanao androany. Raha le teknika tamin'ny 5 taona ihany ny ataonao tadidio tamin'ny 5 taona mbola tsy nisy ny Covid. Fa ankehitriny ianao na ny lohanao raha ny mandeha aingana be mihitsy alohan'ny zavatra rehetra. Fa na andeha takininina raha ny lohanao ka tsy misy ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny fanahy masina hoe izao no atao manaraka dia miteny ianao tsy ahazona ny harenanao mandrakizay ianao. Misy zavatra foana eo le lamodinao mandodona andray aky ndrive aky tsy manana boty menamena mba vehivavy ohatr'izao ihany dry. Dia hitanao rehefa tsy manana hery ianao anoherana ny fakapanahy miboty menamena ianao fatorana eny an-dalana satria nona. Dia hitan'ny olona hoe mivoaka amin'ny FB ianao hoe vehivavy iray manao boty tsara tarehy torana hita teny amin'ny arabe zay avany malala azy aoka anatiny ety amin'ny ataontsika hoe CSB sa ataontsika hoe polisy ety amin'ny 4e arrondissement. Fa ty tadidio ianao ve tsy mahatsikaritra an'ity rehefa mba manam-bola ianao dia ohatran'ny mandondona eo aminao daholo ty karazany zavatra rehetrarehetra ty rehefa tsy manan'iny ianao ohatran'ny mahay miafy mahaiza mionona ozy izy mifitenenana tonga eo aminao le izy dia ozy izy mivola hoe ozy izy le boty eo mahaiza mionona fa tsy afaka mividy anazy se.
fa rehefa manana ianao mandondona sortie entre amis ilazana isika mpiara-mianatra rehetra taloha tao amin'ny sekoly tahaka izao fa hiary isakafo daholo isika mandondona le valala za tsy miteny hoe namanao valala so dia miteny tsy teneniko eo ianao fa manazavanao hoe eo ny feon'ny fieritreretanao eo ny karazana zavatra maro samihafa amin'izao tontolo izao eo ny zavatra rehetra maro samihafa izay manomboka hiteny ianao hoe tonga ny fotoana tokony hanananao zavatra ty tadidio hoy tenin'Andriamanitra aoka ho asiana arekanina ao an-tranoko izy dia ho asiako mafy ny valalam-pandany rehetra eny amin'ny taninareo tadidio ty tsy ianao no mahavita miteny mafy ny valala fa Andriamanitra no mahavita miteny mafy ny valala eo amin'ny fiainanao raha marina io hoe ianao mahavita azy efa ela ianao tsy nanana olana mihitsy ianao tamin'ny resaka arabola teneniko anao no mampanankarena tsetsemo zay kanalina rehetra mpandany rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka zavatra anankiray hitanao fa efa tsy mety dia ajanony eo amin'ny fiainanao ny mampanankarena tsy le hoe vola miditra hoe hay misy vola be dia be miditra eto amiko fa ny mampanankarena dia manetsina ny zavatra rehetrarehetra mampivoaka an'le arena manjary mitovy any devoly le izy lalana iray ny dirany fa lalana fito ny voangy ianao ve indraindray tsy mahatsapa an'izany asa anankiray ny dirany fa inona anankifito ny voangy marina sa diso dia hitanao nitory teny pastera tamin'ny heriny dia hoy izy hoe mila manana vadinasa avokoa isika rehetra tsy ny olona rehetra no manan-karena ary tia ny tenen'ny pasteur Antsomaly tena hoy izy amantsy amin'ny pastera hoe avereny tsara hoe azafady hoy izy izay ny tenenako anao hoe mpampianatra io mpampianatra tena tiako ary ankasitrahako sy tena jaiko hoy izy tadidio ty ozy izy zao tenenan'ny olona ozy izy tsy ny kristianina rehetra ny manan-karena ie mahazo tsy manao amen ianao fa hoy izy mantsiana tadidio ozy izy le mpanan-karena sy lazariosy ny ozy izy kristianina nanana an' Jesosy fa rehefa mamaky ny baiboly sika rehefa tonga tany an-danitra izy mpanan-karena ve ny statuan'ny lazariosy niakatra tany an-danitra be dia be ny kristianina tsy anan-karena satria tsy nalala amin'ny fanalahidy hoe ny hery avory harena dia Jehova eo ianao le tokony nanao hoe amen raha te hiaina ianao hoe asian'Andriamanitra mafy ny valala rehetra dia akino sy ampifamatory amin'Andriamanitra ny harenanao rehetra vao mahazo vola ianao vao mahazo fahasoavana ianao tena miteny ianao antia na vao mahazo arany ianao zavatra materiel ny tiako tenenao hoe tsy vola fa mety hoe fananana anankiray ampifamatory amin'Andriamanitra io fa izy ny manana hery hiazonana an'io hoy ny ten'Andriamanitra any amin'izay misy ny fonareo no misy ny harenanareo raha harena ho anao ny ankohonanao dia nidikan'izay ampifamatory amin'Andriamanitra io fa ny Andriamanitra ny manana hery avoriana ny ankohonanao tsy hiparitaka miteny ianao raha ny vola tsy mahazona ny tokantranonao zany raha hoy ianao hoe raha mananjanaka izahay dia matanjaka kokoa ny ankohonanay fa miteny ianao hoy ny malagasy hoe tsy mahafehy tokantrano ny zazafito moa izy fa ny zavatra tokana mahazona ny afahanao ahazona ninninona eo ampelantananao dia ilay tompony harena izao hoy ny ten'Andriamanitra hoe ay ny harena rehetra manerana an'izao tontolo izao dikan'izay Andriamanitra no ataovy mifamaritra amin'ny harenao amen tia ny zavatra anankiray raha tadidinao Marta sy Maria dia hoy ny tenin'i Jesosy mantsiany mingonongonona le anankiray andray Jesosy
io tsy mba manao ohatrana akory jereo ty ataony loha zany mipetrapetraka salanitra ery izy dia hoy ny tenin'i Jesosy mantsy azy ny fahasamihafanareo lioka toko 7:22 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay dia hoy Jesosy taminy hoe fa izy kosa manana anjara izay tsy afaka hoe sorona aminy mandrakizay. Tadidio zany fa misy karazana harena tsy afaka esorona aminao mandrakizay dia ny hareny fanahinao zany. Ninona eo raha mbola miorina amin'Andriamanitra koa ianao dia tsy hoe sorona aminao mandrakizay zany. Fa izao nefa nilazaiko anao teo aza mieritreritra ianao fa satria manana androany dia dikan'izay anana foana. Ny tenin'Andriamanitra ao Mateo 5:24-7 dia mitantara ilay hoe talentany nomen'ilay mpanan-karena an'ireo olona anankitelo fa ny anankiray kosa tsy nay nampitombo azy. Tadidio ty ny mampitombo mantsy anao mora ihany fa ny miazona sarotra satria amin'Andriamanitra izay tsy mamokatra dia esorina amina ny kely ananany azy. Marka toko 4:5 izay manana dia mbola omena ihany fa izay tsy manana kosa na dia nikely any amin'ny ara-hoy izy dia mbola hoe sorina aminy. Tadidio ry havana malala ao amin'ny tompo fa manana andraikitra ianao fa ninona zavatra omen'Andriamanitra anao na tokantrano io na hery io na tanjaka io ninona na asy io dia tadidio ny miazona an'io dia ny herin'Andriamanitra ahatonga anao avory harena. Amen. Amaranako azy dia ty tandremo afafa ny ahenonao an'ity zavatra ity fa zay manana sofina entina mandre izy aoka andre zay rehetra tenen'ny fanahin'Andriamanitra. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent ce que l'Esprit de Dieu a à lui dire. Enoy tsara raha mijery an'izao tontolo izao dia tsy hifandaingitsika fa tsy Andriamanitra irery no mampanankarena. Marina sa diso. Be dia be ny olona mandeha makany amin'ny psikidy, be dia be ny olona manao an'ity fangoro-karena any amin'ny dadarabe sy ny sisa. Raha mamaky isika ao anaty baiboly dia izao nolazain'ny Satana tamin'i Jesosy omeko anao daholo ireo harena sy fanjakan'ireo fa miankoho feo amiko. Izahay dia malala olona miditra tamin'ny tony karazana fikambanana ohatrany hoe franc-maçonnerie tony dia omeny dia ny fampanantenana teo dia hoe enao naiza ho ale anao dia zao nolazain'izy ireo mantsy an'ilay olona hoe ho ampiana foana ianao fa isika dia manana olona be dia be naiza afaka hifanampy aminao fa ny condition anao izy dia tsy maintsy miditra ao ilay olona. Ty tadidio be dia be ny proposé anao anakarena tampoka fa raha mbola ny devoly koa no manome anao an'io tadidio misy condition hafahafa kely ny ao ambadika io. Ainao no natonga an'i Jesosy tsy niteny hoe tsy maimay tamin'ny harena le nivakitsika rehetra teo aloha satria fatany fa Andriamanitra ny tompon'ny harena rehetra. Satria Jesosy Kristy dia nalala fa ny hery avory harena dia tsisy afa-tsy ao amin'i Jehovah Andriamanitra rainy irery ihany. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy anana fahatakarana ianao. Ho tahaka an'i Jesosy tsy nanahaka an'Andriamanitra tamin'ny endrika fotsiny isika fa nanahaka an'i Jesosy koa isika tamin'ny fahatakarana. Ho an'i Jesosy hoy Jesosy hoe ninona proposenao eo na hoy ary ianao hoe toa dia feno volameny ty rehetrarehetra ty fa hoy Jesosy ataoko inona zay harena kelinao ny any Andriamanitra lalana volamena ny hitako tany ataoko inona io fa tsy misy harena tahaka ny manana an'i Jesosy. Tsy misy harena tahaka ny mampifamatotra ny harenanao amin'Andriamanitra. Noho izany mila mitandrina isika. Ty tadidio ny mpisoloky ny mpangalatra mety manangona harena fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly zavatra mbola mety oloha foana reny fa ny miaraka amin'Andriamanitra angoniny eo aminao ny hareny rehetra. Omeny hery ianao anangona harena. Amen. Izay mivady amaranako azy dia vavolombelona n'izany hoe ohatry ny ahoana izany hoe niaina tamin'ny dimanjato. Ohatry ny ahoana izany hoe niaina tamin'ny tsisy ninona tsony
teo an-tananay mivady fa nianatra izahay ny ainan'izany hoe Andriamanitra ny anome anay hery avory harena. Hitanao ny fahatakaranao sy ny fahalalanao hoe ataoko iny ty volako ty hery avy amin'Andriamanitra tonga ao anatinao hoe aza manaiky an'io contrat io ianao fa tsy andovolo ireo olona ireo. Ny alalanao hoe ity olo ty tsy natao hiara-iasaniko le hery avy amin'Andriamanitra avorinao harena. Ivavaka isika dia ndaontsika ivavaka hoe Andriamanitra aza vela intimidena amin'inona na amin'inona ako fa ianao izay manome hery avory harena no aoka ifamatorany fiainako iray manontolo. Amen. Ivavaka ihany koa isika dia teneno Andriamanitra hoe Andriamanitra tokana ny loharanony volako sy ny harenako dia ianao fa akatoko kosa ny varavarana rehetra mpandany sy ny valala rehetra mpandany amin'ny fiainako iray manontolo. Amen. Akipeo masinao fa ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay eo ianao no harenay. Ianao no manome anay hery avory harena. Tompo, mivavaka ako fa ny loharanony harena, ny loharanony fidiram-bolany tsirairay avy ane, za manona amin'ny anarana maherinao Jesosy. Fa ianao ane hanokatra ny lanitra iray manontolo ho fanasoavana an'ireto olo reto. Tsy ho diso famatsiana ny tokantranonao ny asanao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy aho hoe raha resaka contrat ny ilainao dia ho tonga eo aminao zany. Raha resaka fahitana fitio eo am-pampiasanao no ilainao dia ho tonga eo aminao anie zany. Manonona ako fa nahasa vaovao ary ny azonao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ahako hoe noho ny famatorany fanananao amin'Andriamanitra anie dia ahita fity sitraka manokana voalohany indrindra eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ka naiza le anao dia hanokatra ny varavarany fitahiana ho anao anie Jehovah. Anome anao hery anie izy avory harena. Anome hery anao anie izy atohitra ny fakapana ka tsy ho tafalatsaka amin'ny harena azoazo maika sy mora lohany ianao. Ny fitaka rehetra anie dia ho lavitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fakampanahany halatra ianao. Tsy ho ianao no ho tenenina fa ho tia kely fa manonona amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Tahaka ny ijoroan'i Jesosy hatramin'ny farany teo alohan'ny Satana fa ny fatany fa ny hareny rainy dia milebe mihoatra lavitra noho ny fiandrianan'izao tontolo izao. Dia ho marina aminao sy ny ankohonanao anie zany. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ahako. Ninona loharanony harenao akatoko ny varavarana fito, ny varavarana rehetra mandany rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny harena anie tsy hamotika anao fa hahatonga anao ho endry. Ny aretina anie tsy handany ny harenanao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy tsy hisy endrika trosane handany ny harenanao. Manonona ako fa hotahina ny fanangonanao satria hanome hery anao avory harena Andriamanitra ka hotahina ny fitehirizanao rehetra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ahako ianao sy ny taranakao anie dia tsy ho diso famatsiana amin'Andriamanitra. Tsy misy katramina dia iray akory aza mivoaka eo aminao sy ny taranakao. Tsy misy lasa dala mivoaka eo amin'ny taranakao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa mba hamelomanao ny lainao sy ny ankohonanao anie dia tsy ho diso hevitra ianao. Na ray ianao na reny misahana ny tokantranonao dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho very hevitra anie ianao hisahanana ny ankohonanao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny valalam-pandany rehetra dia tsy ambinina eo amin'ny tontolon'ny fitehirizanao rehetra. Anao lalanao anao anie Jehovah ary tononoko tsy ho reraka ianao na ho sasatra amin'ny fitadiavanao. Ny fahakiviana anie dia ho lavitra anao. Ny tahotra ny ho avy anie dia lavitra anao satria hoy Jehovah zanako sy asan-tanako io ka hiady idiko. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mifamatotra amin'Andriamanitra anie ny fanananao rehetra ary hanome anao hery izy avory harena. Amin'ny anaran'i Jesosy anangana ianao ka haharitra izany. Tsy eo ambony fasika ny eny anangananao fa eo ambony vatolampy dia tsy izany fa Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy avelako ianao
Jesosy io raha tsy mandray ny tanako ka idongiko tsotra izaho harena sy fananako mba manana ny zamoa fa ianao no tokiko matomianto rakaminao ry tompo sady izoko dao tsika ilaza ihany dao tsika ilaza ihany tsy avelako ianao tsy avelako ianao Jesosy io raha tsy mandray ny tanako fa idongiko tsotra izaho harena sy fananako fa mba manana ny zamoa mba manana ny zamoa fa ianao toko fa ianao no tokiko matomianto rakami riraiko sady izoko Alaska nabavy marina fa mampianatra momba ny harena isika izao raha rivatsika tena hivavaka manokana hisietsika ara-panahy manokana amina fanosorana tiloilo mba hahatonga antsika havory harena fa hifonako aminao tompoko tsy harena ny tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ny harena voalohany indrindra dia izaho sy ianao mifamatotra amin'Andriamanitra averiko fandohany ny harena voalohany indrindra sady ny harena lehibe indrindra dia izaho sy ianao mifamatotra amin'Andriamanitra alasaka nabavy eo afaka ny tsy manana harena ranofo fa velona tsara averiko fandohany afaka ny tsy manana harena ranofo fa velona tsara satria maninona tsy vola nozatry ny fiainana raha Andriamanitra mamelona anao dia velona ianao averiko fandroany raha Andriamanitra mamelona anao dia velona ianao raha Andriamanitra ny te hanome zavatra anao na iza tsisy atohitra an'izany na iza izay mahatonga antsika milaza androany Jesosy eo ny harenako voalohany dia ianao afaka mitsangana ave ianao androany dia hivavaka tsika androany fa ilaza aloha tsika voalohany Jesosy eo ny harenako sy ny fananako voalohany indrindra dia ianao no miaraka aminao ndao tsika hiaraka ilaza ary tsy avelako anao Jesosy io raha tsy mandray ny tanako ka idongiko tsotra zao lazao mihitsy ho harena sy fananako lazao fa izy no harena sy fanananao voalohany mba manana ny zamoa aho mba manana ny zamoa fa ianao no tokiko matony atoraka aminao riraiko sady izokiko raka riraiko sady izokiko ndao ilaza ihany tsika hoe tsy avelako ianao tsy avelako ianao Jesosy io raha tsy mandray ny tanako tsy mandray ny tanako fa idongiko tsotra izao harena sy fananako ianao harena sy fananako ianao harena sy
fananako mba manana ny zamoao mba manana ny zamoao fa ianao no tokiko matomy antoraka aminao ry raiko sady zao raka aminao ry raiko sady zokiko da hivavaka tsika kehitriny mba tiakanao hivavaka ilazo Jesosy eo ianao ny arenako voalohany ianao ny tsy sarako mandrakizay Jesosy a ninina mitranga amin'ny fiainako ianao no loharaniko voalohany ny heriko dia ao aminao Jesosy ny mamelona dia enao Jesosy eo ny fahasoavana ao aminao dia ataovy zany vavaka zany vavahy ianao Jesosy eo zany tokoa fahamarinana eto amboniny tany afaka ny tsy manana ninina afaka ny tsy manana na asa fa Jesosy a raha olona mbola manana anao manana lalana ianao amina lavitrisy anasoavana manana lalana ianao amina avitrisa mba amelomana anay tsiraray avy ny arenanay voalohany dia tsy niasa anay tsy nifidiram-bola anay mba tiako ianao hivavaka lazao mihitsy hoe tsy niasako tsy ny fidiram-bolako tsy ny diplômako tsy ny olo-patatro tsy ny olona zay mpanome vola na mba manome zavatra na manome marché a fa Jesosy eo ianao no loharano voalohany indrindra raha mbola eo ianao mbola manana lalana amina lavitrisany ianao amelomana manana lalana amina lavitrisany ianao anasoavana o Jesosy a zany mahatonga anay androany milaza fa ianao ny arenanay voalohany indrindra ianao no loharanonay voalohany indrindra ianao ilay vato lampy ampijorono ny fiainanay ianao ilay tanana mahery miazona ny fiainanay ianao ilay rivotra zay iainanay isan'andro ianao no mamelona anay raha eo Eli vitanao nanetsika goaika amelomana azy satria tsy vola ny fivelomana tsy olona mamelona fa ianao Andriamanitra no mamelona anay tsiraray avy ianao no mamatsy anay tsiraray avy raha eo nanao andevo zay nivoaka tao Egypte azy ndray andro izy tsy manana ninino ny apitsoniny izy lasa ny foana ny Egyptianina satria avy aminao ny arena avy aminao ny arena ary zay Andriamanitra eo ianao ny arena maharitra anay lazao ianao no arena maharitra anay ianao no arena anay raha ao aminao zay tsy ho rava mandrakizay ianao no arena maharitra anay lazao Jesosy a tsy saraka aminao mandrakizay a fa ianao ny arena maharitra ho ahy ianao no arena maharitra ho an'ny ankonako ianao ny arena maharitra ho an'ny fianakaviako misaotra tompo misaotra dao tsika ilaza tsy avelako ianao Jesosy a tsy avelako ianao tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako fa tongiko tsotra zao arena sy fananako ianao arena sy fananako mba manana ny zamoao mba manana ny zamoa oh Jesosy fa ianao matomy antoraka aminao raka ry raiko sady zokiko alasaka anabavy eo afaka no rava asa ianao fa tsy rava fiainana afaka ny tsy tian'ny olona ianao ialan'ny olona fa tsy ilainy tsy ialan'ny famatsian'Andriamanitra za tena mampahery anao alasaka anabavy ny arena voalohany indrindra dia tsy miliara anao en banque na manana miliara en banque afaka no rava fiainana ianao fa dinio ane tsy manana miliara ianao
fa mbola mivelomin'Andriamanitra foana ianao mbola vita daholo izay tokony atao tamin'ny fiainanao hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay ho vita daholo ny tokony ataonao rehetrarehetra satria manino ny Andriamanitra ao no harenanao voalohany toa tsy kitehaka ho an'i Jesosy afaka mahazo ny toeranao enama tompo-pahasoavana amin'ny manana asa tompo-pahasoavana zany mba hoe fidiram-bola fa zao fa taditio io tompo-pahasoavana io afaka ny mitombo io afaka miena io fa na miena io raha mbola eo Andriamanitra tsy rava fiainan'izany ianao mba teny mikeno akaikinao raha mbola eo Andriamanitra hoe tsy rava fiainan'izany ianao